Miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny fotoana iarahantsika amin'ny fandaharana ny fampahalalam-baovao ny fandaharana manokana aleo resahana anao sehatra amin'ny tialy ny sabotsy 20 ny volana desambra 2024 ity dia asaina mpanajana isika tompoko vavy sy tompoko lahy araka aminay hatramin'ny farany mandritry ny ora iray indray iarahantsika amin'ny fandaharana amin'izao alina izao na izanao antsika manaraka ny fahita lavitra record Madagasikara na ho antsika manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa na amin'ny manaraka ny fandaharana ao anatin'ny page Facebook record Madagasikara izay mandeha mivantana izao fandaharana izao asaina mpanajana izany isika araka aminay hatramin'ny farany ato anatin'izay adin'indray irahana amin'ny aleo resahana anao sehatra izay aleo resahana amin'ny tialina ity ny mahakasika ny boky mena sy ny antoko arema nahoana satria feno 50 taona katroka ny petrahany izany boky mena izany izay zava-dehibe teo amin'ny tantaram-pirenena malagasy zava-dehibe ary mbola tsy alana lavitra hatramin'izao aloha raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ho resahantsika eo ny fifandraisan'izay rehefa avy eo fa vahiny manokana nasaina ifampiresaka mahakasika an'izay ifampizara mahakasika an'izay atao anatin'ny fandaharana ny sekretera nasionaly ny antoko arema Ramatoa Andiky Ratsiraka tonga soa indray tompoko eto amin'ny fandaharana aleo resahana anao sehatra ny record Madagasikara. Misaotra anareo mankasitraka indrindra dia miarahaba ny mpijery izay manaraka ny ity fandaharana ity. Ankasitrahana ianao tompoko nanaiky tondra indray ny fifampizarana namaly ny fanasana atao anatin'ny fandaharana aleo resahana anao sehatra eto amin'ny record Madagasikara araka ny efa nambarako teo 50 taona ny boky mena be dia be ny zavatra tiantsika ho resahana ary indrindra mifandraika amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa mialohan'izay aloha angambany dia avy hatrany dia ny hoentinareo manamarika an'izay hoe 50 taona izay nisy io boky mena io inona ny akon'izany teto amin'ny firenena inona no anamariana an'izany ihany koa. Voalohany indrindra moa izany dia noho ny ataoko hoe ny zavatra nisy teto amin'ny firenena dia atao amin'ny fomba ataontsika hoe tsy atao hoe manetriketrika be ohatra ny naniriana ny nanaovana anazy satria nisy zavatra rehetrarehetra nisy tato anatin'ny fotoana fohy fa raha ny vinavinanay tamin'ny voalohany taona moa izany dia hoe hanao zavatra goavambe fa betsaka ny zavatra goavana natao tato ato izay dia ho atao zany any amin'ny fohiben'ny antoko arema zany ny fankalazana dia misy ny famelabelarana fa indrindrindrindra misy ny zavatra izay fa aman-taonany moa zany no nieritreretana anazy hoe ahoana ny fomba ampiarana an'ilay boky mena ao anatin'ny 50 taona manaraka. 50 taona nisy ny boky mena rehefa mijerytsika amin'izao fotoana izao raha tsy hivintsika moa dia tany amin'ny nanamarika fiandohan'ny repoblika faharoa ny petrahany izany boky mena izany ary anisany tena ataontsika hoe ny fotorana tamin'izany ny hoe tena anova mihitsy ny fiarahamonina malagasy amin'ny ankapobeny ny zava-nisy teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany eto ianao tsara angamba raha somary hoentintsika miverina kely any amin'ny tantara mihitsy ny mpanaraka ny fandaharana aleo resahana anao sehatra nanahoana ny namolavolana izany boky mena izany sy hatramin'ny nahatongavany hoe io izy fa neken'ny rehetra ary raha tsy hivintsika dia nofidiana mihitsy tao anatin'ny antoko izay boky mena izay. Ny volavolaina angamba izy io tao anatin'ny taona maro ny tena moa tamin'izany mety mbola tsy dia natsiaro tena loatra mbola zaza fa fantatro fa efa nivolavolaina mandritra ny fotoana maro sy indrindrindrindra tao anatin'ilay filana satria tamin'ny 2017 moa zany nisy an'ilay hetsika tetsy amin'ny 13 May moa zany ny anarany amin'izao dia tao anatin'izay fotoana izay zany misy tao aorianan'ilay fanjanahantany dia tao aorianany zavatra izay nisy indrindrindrindra ao niveau géopolitika maneran-tany zany dia nisy ny safidy izay natao safidy malagasy
satria sosialisma ala malagasy zany hoe sosialisma tena malagasy fototra ao anatin'le fihavanana sy ny fiarahamonina malagasy ny sosialisma zay nampiarina zany tao anatiny tao de misy zavatra maromaro moa zany ny fiandrianam-pirenena, ny fahaleovantena sy ny fametrahana amin'ny tokony ho izy zany ny mahamalagasy ny malagasy ao anatin'io boky mena io. Ho hita daholo zany ao anatin'ny fanamariana ho ampahafantarina bebe kokoa ny mahakasika an'izay ho antsika izay liana efa nambara teo eny amin'ny foibeny antoko no anatanterahana an'izay famelabelarana izay ahafahantsika mametraka ny ataontsika hoe fanontaniana rehetra mino fa maro no liana satria raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao itsika raha matao sekretera nasionaly dia ohatrany mitovitovy amin'ny ilay FDB na ataontsika hoe tsangakevitra tena lehibe ao anatin'ny boky mena no iverenana amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena. Efa 50 taona nefa no nisiny izany boky mena izany. Rehefa miresaka izao tsika ohatra hoe ny fiandrianam-pirenena araka nambaranao teo miresaka tsika mahakasika ny hoe fanomezan-danja, famerenan-kasina ny malagasy, fanomezan-danja ny mahamalagasy hatramin'ny hoe teny malagasy aza. Inona no azonao tenenina na hoe azontsika tsoahana mahakasika an'izay zava-misy izay mamerina ve ny any amin'ny hoe efa nanana an'izay isika hatramin'izay fa tsy nampiarina ka mety mahatonga zava-misy amin'izao fotoana izao raha toa ka nampiariny rehetra ny boky mena inona ny mety ho akony ny hevitrao manokana tompoko. Raha tsy nisy fanonganam-panjakana indrindraindrindra satria efa hiditra amina dingana hafa tao anatin'ny programma izay efa napetraka moa zany tamin'ny taona 1970 dia ino moa zany ny voahongana dia lasa ohatrany hoe nisy verinandoha-rano indray efa hiditra croissance à 2 chiffres sika tamin'ireny nefa nisy moa zany ny fanonganam-panjakana dia ino moa zany dia voatery ny aina tao anatin'ny zava-misy tsika fa ny zavatra tena teboka efatra angamba no tena ho velabelarina amin'ny alahady io dia ny resaka décentralisation izay irininy rehetra amin'izao tena iverenana. Efa nisy moa zany décentralisation tamin'izany androany, décentralisation budgétaire, décentralisation amina resaka fampianarana, décentralisation amina resaka banque, décentralisation amina resaka orinasa, décentralisation isan-karazany zany ahafahany any amin'ny faritra zany mba miaina mba mamoaka ny vokatra, manodina vokatra nisy ny orinasa zay natao tany amin'ny faritany ahafahan'ny tsirairay avy mba manodina zany zay ny au niveau économique zany hoe ny zavatra vokatra eo an-toerana zany dia ahodina fa tsy hoe tonga dia amidina tonga dia ahondrana ivelany dia eo zany no zavatra zay ho velavelana momba décentralisation momba ny fahaleovantena ihany koa satria misy ny fahaleovantena ataontsika hoe ara-taratasy fa misy koa ny fahaleovantena ara-économique ary ny fahaleovantena ara-économique atsika zao no tena isan'ny mampijaly ny malagasy dia misy moa zany ny au niveau social ny sosialim-bahoaka izay tsy natao ambanin-javatra sy ny fitovitsaranga amin'ny malagasy rehetra dia misy moa zany ny resaka amin'ny resaka purement politique. Rehefa miresaka an'ireo rehetra ireo isika raha matao sekretera nasionaly dia averiko ihany hoe tena mitovy amin'ilay zavatra tsy ataontsika hoe irairaina fa voizina amin'izao fotoana izao tena tiana apetraka sy verenena eto amin'ny firenena dia eo ampifandraisitsika amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena satria ao anatiny hoe fanatanterahana ny fikaonandoam-pirenena na ny concertation nationale isika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao efa nisy moa ny fanokafana azy tamin'ny fomba ofisialy raha toa ka mifanojo amin'ireo le rehetrarehetra voarakitra ao anatin'ny boky mena ireo ny tiana iverenana sy tiana apetraka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ianareo anivon'ny antoko izay anamarika fa 50 taona nareo ihany koa amin'ny taona ho avy manao ahoana ny mety fisokafanareo na fiaraha-miasanareo na tsy ho fiaraha-miasanareo amin'ny fitondram-panjakana tompoko ao anatin'izao fitondrany ny fanavaozana izao. Tanindrazana iombonana izy ity ka tsy vitan'olo tokana ary izay misy no isan'ny zavatra misoratra ao anatin'ny boky mena hoe tsy tokony iarahana misalahy izy ity fa tsy vitan'ny olo tokana satria olona 30 tapitrisana itsika malagasy kanefa ny tsy afaka hoe olona ray tapitrisa fotsiny andeha hovonjena ao anatin'izay
ary na iny kidona na iny kiatra dia ny antoko Arema dia vonona foana hanafitra n'ity firenena ity. Ary napetraka misy moa zany le teny filamatra hoe antoko vahoaka tanindrazana. Ny antoko zany miasa ho an'ny vahoaka hanavotana ny tanindrazana. Dia ninona zavatra misy zany dia tsy maintsy manao izay azonay atao na ao anaty fitondrana na tsy ao anaty fitondrana, tsy maintsy ataonay izay ahafahana mba manampy ny vahoaka malagasy fa tsy miendrika n'izao fahantrana izao ny vahoaka malagasy. Manao ahoana ny endrika hitan'ny eo anivon'ny antoko Arema hoe mety hampahomby an'io le fitoeran-dom-pirenena concertation nationale io raha toa ka tena hoe ho tonga ny amin'ny fametrahana na hoe fanavaozana moa zany isika amin'ny ankapobeny miaingana anivon'ny fiarahamonina mihitsy fa indrindra hoe ny fanavaozana eto anivon'ny firenena. Mbola resantsika moa rehefa avy eo ny mety ho endrika fanavaozana fa ny hoe ahoana ny fomba mety ho mahomby ahafahana mitondra an'izany raha tena izay fanavaozana izay no irina apetraka. Voalohany indrindra aloha tsy azo atao ny manilikiliky. Ny rehetra mihitsy no tompon'antoka na iza izay olona vonona hitondra ny anjara biriky amin'izany fanarenana moa zany no iantsoko anazy, fanarenana ifotony izay nametrahana satria tompon'antoka tamin'izany ny Arema tamin'ny 2024 ny fametrahana ny HFI hetsika fanarenana ifotony dia fanarenana no ataoko hoe dika teny ny hoe refondation fa tsy hoe fanavaozana fotsiny. Dia ao anatin'izay moa zany vonona tanteraka ny antoko Arema ary izay araka ny teniko aminareo izay efa niaitsika izay tamin'ny fanarenana ifotony ary efa misy koa zany ny charte de la renaissance izay hoentina tokony hanarenana ny Madagasikara. Vonona izay manana hevitra amin'izany ary manana ny anjara biriky izay tokony hoentina amin'izany. Tsy azo ahilika ny politika, tsy azo ahilika ny tanora, tsy azo ahilika ny vehivavy, tsy azo ahilika ny lahy, tsisy olona tokony ahilika ao anatin'izany fa firenena iombonana ity Madagasikara ity ary tokony atao tsoroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra. Manao ahoana ny fahitany eo anivon'ny antoko Arema ny mety hoe tena fanavaozana ilain'ny firenena, ny tena laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao, raha ohatra ka hoe te hiala tamin'ilay endriky ny mety hoe rafitra ve ilay havaozana, mety hoe fiarahamonina ve ilay havaozana, mety any amin'ny fanaovana politika mihitsy ihany koa ve ilay fanavaozana andrasana. Ny hevitrareo tompoko manoloana an'izay raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Ozy ny président Ratsiraka izay tamin'ny fotoan'androny hoe tena loromorona ozy izy ny toe-tsain'ny malagasy. Fa ny amin'izao tena ohatrany hoe tsy ny morony fotsiny fa tena katrany anatiny. Tokony miverina ifotony tsika na eo amin'ny kolotsaina, averina ny asan'ny maha-malagasy. Tena mila hiverenana ifotony daholo ny zavatra rehetra, indrindrindrindra ny resaka fanaovana lalàna, fampiarana ny lalàna. Lalàna ange misy eto Madagasikara e. Tsy zandrintsika amina resaka lalàna eto Madagasikara mijery ny fomba fatao maneran-tany. Tsara ozy ny mpiara-miombon'antoka ny lalàna misy eto Madagasikara fa ilay izy tsy ampiarina. Rehefa tsy miatra ny lalàna na hoe miatra amin'ny sasany fa tsy miatra amin'ny hafa dia tsy mety ny fandehan-javatra. Iza hoe ny anankiray mangalatra koa dia gadraina fa ny anankiray mangalatra building dia amenana azy fotsiny lakile. Tsy mety izay zavatra izay fa ny lalàna rehetra mihitsy mila miatra amin'ny rehetra. Na hoendrika mety hoe hoenjakenjana aza ve ny ataontsika hoe famerenana sy fampiarana izay fanarahan-dalàna izay eo amin'ny isan-tsokajiny, mety vonona amin'izay ve na ny mpitondra ny fahitany eo anivon'ny antoko Arema azy na ny vahoaka izay hoentina ihany koa. Tokony aplikena ny lalàna izay ny duralex sed lex. Mafy ny lalàna fa io ny lalàna ary tokony ho arahana. Ary le fanaovana deux poids deux mesures izay tsy mety. Ary ny zavatra hafa tokony harenina ihany koa dia tokony haverina amin'ny vahoaka ny fitenenana, haverina amin'ny fifidianana. Satria tao anatin'ny 20 taona mahery zao hitantsika hoe miaina isaky ny fifidianana ny tahan'ny olona mandray anjara ao anatin'ny fifidianana. Ny olona moa zany angaviana hisoratra anarana, tsy vonona intsony ny olona hisoratra anarana. Asa ve fahasahiranana ve sa ny fomba nanaovana anazy ny tsy mety na hoe ahoana fa tokony hovaina io lalàna-pifidianana io ahafahan'ny vahoaka miverina maka
ny zoany sy maminao ny adidiny amin'ny mampifidy azy. Misy volavolan-dalàna moa zany natolotry ny Antoko Ariamanta any amin'ny Assemblée nationale tamin'ny fotoanandrony a, nisy fanatsarana natao taorian'ny fifidianana teo ary mbola ho atolotra amin'ny fotoana izay mahamety azy any amin'ny solombavambahoaka ve sa any amin'ny assise nationale tokony mbola misy ny fanovana tokony apetraka ny fametrahana ny carte d'identité biométrique ary apetraka ny fanaovana fifidianana amin'ny machine de vote électronique. Eo ihany koa moa zany ny fanovana izay nataonay amin'ny proposition amina resaka constitution iverina amin'ny province autonome ary natsaraina moa zany ary nampiana ny maha-malagasy malagasy. Andao hiverenantsika kely ny boky mena sy ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha somary tsy ahivitsika dia tamin'ny 25 ny volana septambra tamin'ity taona ity nanomboka nitsangana ny tanora. Fantatra tamin'ny hoe Gen Z moa zany rehefa avy eo dia nanaraka ny rivelona maro teto amin'ny firenena, nanaraka ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena sy ny sisa, fa ny tanora no ataontsika hoe nandrehatra izay pitikafo nahatonga ny hetsika nanomboka tamin'ny 25 septambra 2022 teo. Mety tsy mahafantatra ny tena voarakitra ao anatin'ny boky mena ny tanora, kanefa andeha ataontsika hoe raha ny hevitra novoizin'izy ireo ka mamaky ny boky mena etsy andaniny dia saika izay ao anatin'ny boky mena izay no tiana ho apetraka, tiana hiverenana, tiana hanjaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hiverenana amin'ilay hoe inona moa no tadiavin'ny tanora zany fa tsy ny hoe fanavaozana marina ny zava-misy eto Madagasikara manomboka ny amin'ny fiarahamonina hatrany amin'ny fitantanana indrindrandrindra ny firenena. Ianao sekretera nasionaly ny Antoko Arema, tsara toerana indrindra angamba ampahatsiahan'ny tanora ny amin'ny izay hoe tena voarakitry ny boky mena izay, ny fampahafantarana amin'ny ankapobeny an'ity boky mena ity tompoko ho an'ireo tanora indrindra ny Gen Z izay ataontsika hoe nanomboka niditra teo amin'ny sehatry ny tantara ny firenena tamin'ny 25 septambra 2022 teo io. Tamin'ny 1979 no soratana ny boky mena ary natao laharam-pahamehana hoe ny tanora no tompony ho avy ary tokony karakaraina omena fampiofanana ary omena asa ao anatin'izay koa moa zany ny vehivavy. Androantsika moa zany resaka approche genre efa atao anatin'ny boky mena zany zavatra zany. Raha resaka herinaratra, resaka rano ao anaty boky mena misy ny hoe électrification rurale, zany hoe fametrahana herinaratra eny ambanivohitra nefa ny amin'izao ka hatraty an-tanàna lehibe tsy misy intsony. Iza moa no nanao anandekaleka, iza moa no nanao anamorona. Eo zany no tokony jerena hoe nisy ny programma natao tamin'izany andro zany, na io sahofika sy volobe io efa programmanasa efa tamin'izany andro zany izy io, fa le fifindram-pahefana tsy ao anatin'ny lalam-paondrenana zany nahatonga an'le izy zany tsy vita ka hatramin'ny farany. Betsaka ny programma napetraka, betsaka ny rehefa mitondra firenena ange mila mahay mijery lavitra. Rehefa mitondra firenena anao tokony hijery lavitra ary tamin'ny fotoan'andro ny nisy ny mpiara-nampoka tsy tena nankatony nanaovana an'io andekaleka io hoe tsy ilainareo io izy matsan'ny président Ratsiraka tamin'izany, fa nahita ihany izy mpiara-nampoka nanaiky nanampy tamin'izy io dia nanampy zareo tamin'ny farany. Kanefa ny amin'izao nisy fotoana raha mbola tamin'ny ataontsika hoe 10 taona teo mbola misy miteny hoe tsy laharam-pahamehana ho an'ny malagasy zany électricité zany fa olona 13 isanjato malagasy ihany no manana herinaratra ny an-tranony, ka tsy tokony ho atao ve zany, tsy ao anatin'ny ODD ve zany, ao anatin'ny objectif du développement durable ange ny fanomezana herinaratra ho an'ny rehetra, ny fanomenana rano fisotro madio ao anatin'ny objectif du développement durable zany, ary politika ny boky mena daholo zany zavatra zany ary zavatra tokony efa misoratra ao anatiny ao, na ny fahavitatena ara-tsakafo, ninona zavatra, ny fanatsarana ny fambolena ary ny fanolefasana ny ahoana moa fomba fitenena azy iny hoe les grandes puissances de l'an 2000 sont les pays qui pourront nourrir
leurs habitants et exporter le surplus. Zany hoe ny amin'ny taona 2000 ny firenena zay afaka manome sakafo ny mponina ao aminy sy manondrana ny ambom-bava dia ireo no atao hoe firenen'lehibe. Fa io moa zany zay le hoe misy fifamindram-pahefana amin'ny tsirariny dia sarotra ny hiatrehana an'izay satria ny olona tonga avy afara zay ny magaga tonga dia ohatrany hoe mahatsaro ny tenany hoe tsy maintsy harodana daholo ny zava-tsoa zay nataon'le mpitondra teo aloha. Nanjavona daholo ny roplanina zay nananan'i Madagasikara, nanjavona daholo ny sambo, ny train moa zany dia tsisy tsony, ny lalana moa zany tsy resahana tsony. Dia zay moa zany ny zava-nisy fa dia mijery fotsiny zany no azo atao satria misy ny zavatra azonay atao amin'ny maha-antoko anay fa misy ny zavatra tsy maintsy fanjakana no mikarakara azy. Na tiana na tsy tiana misy fiantraikany ratsy foana eo amin'ny firenena ny fifandambiasam-pahefana tsy manaraka ny voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrenana ao anatin'ny fanarenana an'izany isika amin'izao fotoana izao satria miaina an'izany indray isika tamin'ity taona 2024 ity. Ny hevitriny antoko harema manokana tompoko ny amin'ny hoe efa noresahana foana fa miverimberina atao hoe siklika ny krizy izay nisy teto amin'ny firenena saika isaky ny 7 taona na 5 taona tsy mihoatra ny 10 taona dia miverina ny olana ary dia miafara amin'io hoe fandraisana ny fahefana tsy amin'ny voafaritra tsy manaraka ny lalam-pandrenana io ary dia misy fiantraikan'izany na eto anatiny na ara-tsosialy, ara-toe-karena, ara-politika fa misy fiantraikany be ihany koa eo amin'ny toeran'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy azo ditsety izay ary tsy azo lavina. Ny hevitriny antoko harema manokana amin'izao fotoana izao miatrika ny zava-misy isika raha ny tokony ho izy dia miomana mikarakara fifidianana ato anatin'ny 2 taona. Inona ny tokony ho fepetra mety hoe hifanarahana ao anatin'ny fionan-doam-pirenena izay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Inona ny mety ho fepetra tokony hifanarahana na tokony ho apetraka mialoha ihany koa mba ahafahantsika manisy balizy hoy ny fitenenana tsy ho tonga any amin'izay karazana fiverenana krizy isaky ny ao aoriana fifidianana foana moa zany no tena isin'izay krizy izay. Amerina tantara kely voafidy tamin'ny 700 i président Tsiranana. Jereo ny zavatra nisy tamin'ny 700 voamongana izy. 2 taona aoriana fifidianana. Voafidy tamin'ny 720 président Ratsiraka. Jereo ny zavatra nisy tamin'ny 170 président Ravalomanana. Voafidy izy tamin'ny 2006 iny. 2007-2009 jereo ny zavatra nisy. Io koa ny zavatra nahazo ny président Rajoelina. Misy zavatra lalipaka eto ary ataoko angamba fa ny hevitry ny maro no mahatakadavitra. Tokony fongorina ka hatrany amin'ny fakana io mba ahafahantsika mandroso amin'izay. Firenena manan-karena Madagasikara irin'ny hafa ka aleo tsy ny hafa ny ampandroso azy fa aleo tsika malagasy misy ny ampandroso azy ary ny hevitry ny maro zany mahatakadavitra aleo tonga dia miara-misalaha dia ataontsika tongotra miara-miza sotroka miala amin'anja. Ny rehetrarehetra tokony misamby mifampikiondoha hoe inona marina le olana, aiza misy an'le olana. Olana ekonomika ve? Olana politika ve? Olana sosialy ve? Olana kulturaly ve? Misy olana daholo ireo rehetrarehetra ireo. Ary rehefa mifampiresaka tamin'ny tanora zay satria nanao famelabelarana niaraka tamin'ny tanora dia tsapa fa tena hoe ataoko angamba hoe assise sectorielle mihitsy no tokony atao ary samby manana ny vahaolana zay atolony ny secteur tsirairay na amin'ny resaka lalàna io na amin'ny resaka inina hoe ny mpanao lalàna no tokony antaniana hoe fa maninona tsy miatra ny lalàna ary inona ny fanafody ny tokony hoentinareo amin'izay. Amin'ny resaka fahasalamana fa maninona ohatran'izao ny fahasalamana eto Madagasikara inona ny fanafody hoentinareo amin'izay. Ny resaka secteur économique zareo ao anatin'ny secteur économique tokony antaniana hoe inona ny fanafodiny ity ary ahoana ny zavatra. Ny secteur minier etc etc etc. Ny secteur tsirairay avy tokony fampandinika
hoe inona ny zavatra azo atao dia aravina avy eo ny hevitra dia raisina daholo ny hevitra dia jerena hoe reto no mampiaritsika ao anatin'ny feim-potoana ohatran'izao. Fa ao anatin'io azadiny fa isy ny asizy, isy ny fifidianana. Fifidianana lanam-pandondrenana moa ny angatahan'ny rehetra, fa alohan'ny fifidianam-pandondrenana izay dia mangataka hoe ovay aloha ny lalam-pifidianana sy ny fomba fifidianana, satria raha tsy atokisana ange ilay valin'ilay fifidianana dia kiodizafy ihany ilay kisisy ozy ny fitenenana. Dia eo zany no hoe apetraka tsara zany ny arifenitra fifidianana atao mangarahara, apetraka ny lalam-panorenana dia fidiana ilay filoham-pirenena. Dia izay filoham-pirenena mipetraka eo tokony manohy an'ilay refondation, an'ilay fanarenana ifotony, satria io tsy ho vita anatin'ny herintaona, tsy ho vita anatin'ny 2 taona, tsy ho vita anatin'ny 3 taona, mety 5 taona, fa tsy mendrika an'izany ve ny malagasy. Ilaintsika eto Madagasikara zany ary ilaina aingana dia aingana. Misy angamba ny tokony atao hoe secteur prioritaire mba hialana amin'ilay fahantrana, satria ny fahantrana ny isan'ny olana lehibe indrindra mampijaly ny malagasy. Anisan'ny ataontsika hoe mitondra fanehoan-kevitra ary atao hoe raha hitsiana dia somary nahakivy ny tanora tamin'ny fanokafana ny fikaonan-doam-pirenena farany teo ny fahitana ny hoe efa ireo mpanao politika sy mpisehatra teo amin'ny lafin'ny politika hatramin'izay ihany no mbola hitan'izy ireo any anatin'ilay fikaonan-doha. Raha apetraka zany ataontsika hoe lôjika an'ireo tanora dia ny hoe tsy tokony ho hita eo amin'izay fiainam-pirenena izay intsony sy fifampidiniana rehetra atao ao anatin'ny fanavaozana ireo efa nisehatra teo amin'ny mpanao politika hatramin'izay. Ny hevitrareo ny ivony Antoko Ariamato manoloana an'izay. Olana politika ty olana ty, ary nizaniza nitondra teo ataoko angamba iriko fa tsy nisy ny filoham-pirenena izay teo amin'ny fitondrana ka hoe andeha ho potehako ty firenena ity. Ny mpanao politika dia samy manana ny idéologieny, samy manana ny traikefany, samy manana ny programmany. Raha ohatra ka ny Arema moa zany efa hitanareo iny ny boky mena zany efa mipetraka eny ihany, fa raha ohatra ka misy fanatsarana ohatra hoentin'ny antoko hafa, inona moa ny olana amin'izany? Firenena ombonana izy ity ka tokony miara-mifarimbona amin'ny vahaolana izay tokony ampiarina. Dia eo ihany koa moa zany ny fangatahana hoe aok'izay ny tsy maty manota. Nisy ny olona nanao ny tsinety tamin'ny andron'ny Tsiranana, nisy ny nanao ny tsinety tamin'ny andron'ny Ratsiraka, nisy ny nanao ny tsinety tamin'ny andron'ny Ravalomanana, tamin'ny andron'ny Safi Albert, tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina, tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina sisa. Nisy foana ny olona nanao zavatra tsinety nefa tsy hita ny zavatra izay natao anakanana an'izay zavatra tsy mety izay. Aok'izay tsy maty manota. Raha ohatra ka tokony hisy dia apitrao ny fampiavanam-pirenena samy mibebaka, tsy hoe mibebaka ranoray hoe io ara fa tsy diso ny nataoko fa dia mifony, fa aleo tonga dia mba petehana tsara hoe ity zavatra anankiray ity nataonareo tsy nety tamin'ny vahoaka. Inona ny antony nanaovana an'io? Fantatrareo ve io zavatra io? Ifonanareo ve io zavatra io? Misy koa ny zavatra tena hoe ataontsika hoe eny amin'ny fitsarana no tokony hijerevana azy satria zavatra tsy azo atao mihitsy ary manameloka azy amin'ny zavatra izay misy. Ny amin'izao fotoana izao tena anisan'ny tanjona izay le hoe fialana amin'ny tsy maty manota izay ary ny fitondram-panjakana ankehitriny dia anisan'ny teny mihitsy amin'ny hoe anisan'ny fanavaozana hoentina io le fialana amin'ny fisina tsy maty manota io. Hitantsika amin'izao fotoana izao ny karazana ataontsika hoe fanenjehana ara-pitsarana ny olona sasany mety afangaron'ny rehetra amina karazana valifaty politika ihany koa ireny zava-misy ireny. Ny hevitry ny ao anivon'ny Antoko Arema aiza ho aiza ny fanasarahana n'izay le hoe fanaovana raha ataontsika ao anaty fonoteny dia hoe règlement de compte sy karazana valifaty politika any amin'izay hoe tena fametrahana ny fahamarinana sy ny tokony ho izy ny hitsiny eto amin'ny firenena izay. Ataoko angamba fa ao anatin'ny transparence, ao anatin'ny mangarahara no ahitantsika an'izay. Tena mila injaina marina ve io olo io satria
diso lalana izy nanoana olona anankiray, diso lalana marina ve izy raha ohatra ka zay ny heviny tsy afaka maniry olona ianao amin'ny heviny zay ny atao hoe demokrasia, samy manana ny heviny tsirairay ary samy manana ny zavatra tiany raha zay ny hitany mety. Raha ohatra ka hoe ny tsy maty manota ataoko angamba fa ny zavatra manapotro ny firenena tokony enjehana voalohany fa tsy ny olombelona. Inona ny zavatra nanapotro ny firenena teo? Iza nanapotra ny firenena? Inona ny zavatra azo atao? Misy ange tsy voatery hoe fanenjehana fa mety hoe fifanarahana hoe tiry namana mba tsy mety loatra ny nanaovanao ny firenena amin'ity zavatra ity fa mba atao vilefilefy kely fa mijaly ny vahoaka malagasy. Azo atao zay, azo ifampiresahana zay, andraikitra filohan'ny pirenena zay. Ny fantaniako manaraka tompoko dia ny mahakasika ny hoe ao anatina vanim-potoana mbola vao manomboka manavao sy manangana i Madagasikara amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fitadiavana fiaraha-miasa mazava ho azy amin'ireo firenena ny ivelany. Ny mpitondra rehetra izay nifandimby teto amin'ny firenena dia samy nanana n'izay safidy tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny firenena ny ivelany sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay. Raha ho anareo ny antoko harema manokana, inona no mety tsara hitandreman'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny fisafidianana an'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombina antoka amintsika, mety ho firenena io, mety ho rafitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy any ivelany io mba ahafahan'i Madagasikara tonga ao anatin'ilay hoe fahaleovantena nambaranao teo na ara-politika izany na ara-toe-karena na ny ara-tsosialy ihany. Nanana ny politique tous azimuts zay ao anatin'ny boky mena ny filorantsiraka ary nanokatra ny fidirantsika tamin'ny Union africaine, OUA moa ny anarany tamin'izany andro zany. Niditra koa moa zany tao anatintsika tao anatin'ny pays de 77 tamin'ny non aligné. Betsaka ny zavatra natao fa tokony tandremana ny ahoana moa zany fitenenana anazy le accord du cheval et du cavalier. Misy ny atao hoe soavaly dia misy ny soavaliana dia misy ny mpitaingina soavaly. Dia io zany no tokony jerena tsara hoe tsy manabotra ny firenena malagasy ary tsy hitondra faisana ho an'ny malagasy ny zavatra izay ho atao. Ny zavatra anankiray tiako tenenina dia hoe isika zany ohatran'ny hoe mandray foana ny hoe ny investisseur zany tonga dia hoe mahita loko ianao amin'ny investisseur, na izy fotsy na izy mavo na izy mena na hoe ihany fa tsy mba malagasy. Fa maninona malagasy tsy ho raisina antsika hoe ohatran'ny hoe investisseur. Dia io koa misy assise tokony atao amin'ny ekonomia hoe ahoana ny ahafahana mametraka ny système économique ahafahan'ny malagasy mivoatra. Raha ohatra ianao mijery ny any amin'ny firenena-kafa, ny olona izay mandray karama farany ambany ny smika zany dia afaka mividy tomobile. Ny etỳ Madagasikara tsy ho possible mihitsy zany noho ny antony anankiroa: le smika ambany be, le mpivarotra tomobile tsy miteny hoe roa taona ihany nareo mamerina an'ity fa zay tsy manaiky mihoatra an'izay. Tsy mahita tomobile aho ka hoe azonao vidiana amina 2 hetsy ariary isam-bolana. Ka zay zany ny olana ny karamantsika efa misy fahatarana angambany 40 taona eo amin'ny fisondrotan-karama. Ambany be ny karamantsika. Raha nefa raha jerena ny akora rehetrarehetra izay ampiasaintsika eto, izay tsisy ahodina eto Madagasikara ny 80 isan-jato dia avy any ivelany avokoa ary hiaran'ny vidin'entana avy any ivelany. Mba tsy tenenana fotsiny hoe ny lasantsy. Ninona zavatra ho atao tsy maintsy hoentina amin'ny lasantsy. Na hoe voatabia vokatra avy any Ambositra tsy maintsy hoentina aty miaraka amina fiarakodia. Dia izay ny mahatonga an'ilay izy hoe tokony misy fiverenana loharano ary apetraka amin'ny secteur économique ny fijerevana an'izay hoe oreto ahoana ny anaovantsika an'ity fa misy fahatarana be eto. Mety miantoka na miankina amina safidy politika ny mpitondra fanjakana eo ve izay resaka fanarenana ny amin'ny lafiny toe-karena amin'ny ankapobeny izay, raha ohatra ka izay no lojika hitondrana azy tompoko? Tsy maintsy
satria zay ny asan'ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena no manome ny lalana hoe tia ny soro-dalana tokony andehanantsika na tia ny tokony tia ny tanjona tia ny zao fa tsy hoe zay natory izy ndray alina ny ampitso maraina n'iny izy ny eritreritra hoe ho asiako voninkato eto vonin'ny arabe eto dia lasa tsy afaka mandeha intsony ny fiarakodia. Zay zany no asan'ny filoham-pirenena raha ohatra ka tsy manan-kevitra izy manana mpanolontsaina izy ary ireo mpanolontsainareo koa tsy tokony hanolo-bato mafana satria misy kosa zavatra zay le olona tsy vonona iteny hoe tsy mety monsieur le président fa tsy aleo ve avato ny lalantsika dia tonga ry amin'ny tanjona ry ihany tsika fa mila mivily kely tsika fa tsy voatery mahitsy foana ny lalana. Zay zany no zavatra tokony tsy maintsy jerena. Efa ataontsika hoe mamaraparana miditra atao amin'ny tapany faharoa mamaraparana ny fiarahana sady isika tompoko amin'ity alina ity andeha ho resahana sady ny mahakasika ny 10 taona ny antoko amin'ny taona 2024 ao anatin'ny mbola fanamariana ny 10 taona ny boky mena moa isika izao fa inoko fa efa tena ao anatin'ny fieritreretana ihany koa an'izay hoe 10 taona ny nisiny antoko Arema manahoana ny hatrehana ny 10 taona manaraka raha mijery ny jeritodiky ny 10 taona ihany koa afa-povy amin'ny ankapobeny ny antoko Arema tamin'izay hoe mahantoko azy eto amin'ny firenena antoko 10 taona izay. 10 taona ny antoko Arema ary ny tetiny faritany enina mba tsy tenenana hoe 10 district no nitetezina tao anatin'ny nitondrako an'ity antoko Arema ity nanomboka tamin'ny 2024 dia tao anatin'izay moa zany mbola hita fa mbola misy isaky ny district mbola misy ny Arema ary ilay kongresy izay saika nataonay tamin'ity taona ity izay nahemotra satria narary moa mamanay dia iny izy lasa iny dia somary manahirana manao zavatra ao anatin'ny taom-pahavaratra ary nisy moa zany ny hetsiky ny tanora iny dia mbola ao anatin'ny fametrahana programa zany zay hoe amin'ny 7 Martsa 2024 ny fa 10 taona ny antoko dia aiza ho aiza ao anatin'izay zany no hametrahana ny fanaovana an'le kongresy satria raha ohatra ka atao miaraka amin'ny volana Martsa betsaka ny olona mety tsy ho tafakatra eto Antananarivo noho ny rotsakorana dia eo zany mbola mampandinihana zany zay hoe ahoana no ataontsika an'ity zavatra ity fa raha ohatra ka hoe Antananarivo ange ny capitale eto ny tanan-dehibe dia efa mijerijery zany izahay efa nisy toerana efa saika nanaovana an'le kongresy tamin'ny volana aogositra moa zany nieritreretana anaovana an'le kongresy dia volana nafatesa mamanay mihitsiny dia ao anatin'izay zany mety mbola mifampijerijery zany hoe ahoana tsara ny anaovana anazy dia firy marina ny isan'ny olona arakarak'izay ihany ny zavatra zay ho atao zany fa raha sitrakan'Andriamanitra moa zany dia vita arak'izay tsara indrindra ny anaovana an'izay dia mbola eo am-pikarakarana ary mihaino ny sosikevitra zay omen'ny mpikambana ao anatin'ny antoko sy ny tanora indrindrindrindra satria tanora matetika ampikarakarana zavatra ary tiako mihitsy ny hoe zareo mihitsy ny manomana le zavatra efa napetraka ao am-pelantanany zareo hoe ataovy ny fanirianareo ataovy ny proposition anareo avo tsy misy moa zany avany aminy dia tsy maintsy hiteny ihany zay hoe ao ara fa ataontsika ohatr'izao le izy. Ary eo amin'ny lafiny politika manokana manao ahoana ny position ny antoko Arema ao anatin'izao hoe efa 10 taona ny isiana izao sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Za dia mbola miteny hoe aza alana amin'ny mpanao politika amin'ny fanaovana politika, aza alana amin'ny ekonomika ny fanaovana ny mpandrarana ny fandrarana, aza alana samy manana ny ihany raha ohatra ka hoe lasa mpanao politika amin'ny mpandrarana dia ho aiza moa zany ity firenena ity fa tokony samby mitazona ny sekteurany daholo ny tsirairay avy mikarakara n'izay tandrify azy satria raha ny mpandrarana no lasa manao politika fa tia zavatra hafa ilay politika. Dia manao ahoana zany amin'izao fotoana izao ny
ataontsika hoe hiatrehan'ny antoko mihitsy nyzao fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao mandray anjara ianareo ve any amin'le resaka concertation, inona le tena ataonareo zany amin'izao fotoana izao ahafahana mitazona izay fiainana antoko izay ihany koa manoloana ny zava-misy atao firenena to. Ny tenako manokana moa zany dia voafidy ho secrétaire exécutif ny SIAP, sehatra efa nankalozana tsarana politika izay ahitana antoko eo amin'ny 30 mahery eo. Mitombo kely moa zany nisany tao aorianan'ny fanaovana ny fikonan-dohan'ny mpanao politika iny dia tamin'ny herinandro teo dia mbola mipetraka moa zany hoe aleo averina ny asin'ny fanaovana politika, aleo averina ny asin'ny Madagasikara, ny asin'ny malagasy, ny asin'ny culture malagasy mihitsy zany tokony verina andoharana. Zareo kely ny firenena izay voazanaka ka nitazona ny maha izy azy, nitazona ny fombany, nitazona ny fivavahany, nitazona ny fiteniny, nitazona ny rehetrarehetra dia amin'izao ireo firenena ireo mitafita kokoa toy izay ireo izay tsy ataoko hoe nanary fa nanao ambanin-javatra angamba ny azy. Dia eo zany ny tokony atao ny fandinihana manokana ao anatin'izay hoe ahoana ny ahafahantsika mivoatra ao anatin'izay zavatra. Izay indrindra fantaniako manaraka tena mifanaraka amin'ny fanaovana politika mihitsy inona ny fahitany ny harema ny lesoka teo amin'ny fanaovana politika ho an'ireo efa mpisehatra teo amin'ny politika, ho an'ireo antoko politika ataontsika hoe matanjaka teto amin'ny firenena ka nahatonga an'izay hoe somary very ny anjara toeran'ny antoko politika sy ny mpanao politika mihitsy teo amin'ny sehatry ny fiainam-pirenena ka amin'izao fotoana izao lasa diso hevitra ny ankamaroan'ny tanora mieritreritra ny amin'ny hoe tsy ilaina ireo antoko politika sy ny fanaovana politika hatramin'izay. Ny mpanao politika rehefa lany na any amin'ny commune zany na any amin'ny district zany na any amin'ny région moa zany mbola tsy nisy ho fifidianana na dia tokony ho hisy ary na any amin'ny naiza ny ambaratonga ny rafitra misy anazy dia ohatrany adinony hoe nisy mpifidy izy, adinony hoe nisy zavatra nampanantenainy andreo olona reo. Ka eo moa zany isan'ny zavatra napetraka eo anatin'ny volavolan-dalàna zay ary namafisina ao anatin'ilay volavolana lalam-panorenana izay voatolotry ny antoko harema izay zavatra izay hoe tokony hipetraka hoe raha ianao mpanao politika manana programa rehefa tokony hipetraka miaraka amin'ny fametrahana antotan-taratasy io programa io ary misy ao anatin'ilay fimpitoana hitondranao tokony misy ny fanaraha-maso hoe notontosaina ve io, natomboka ve ny fanatotosana an'io, vita ve ny fanatotosana an'io, tsy nety ve inona ny antony, ny redevabilité envers les électeurs. Zany hoe ny mpifidy nanome pouvoir anao, ny mpifidy nanome anao ny fahefanao hitondra an'ilay firenena, ny mpifidy nanome ny fahefanao ho député, ho sénateur, ho maire. Dia aza adino ireo olona ireo rehefa lany ianao. Izay ny zavatra zany hoe tiana hipetraka ary ny vahoaka nefa ny maso mandidy ary io vahoaka io tokony misy ny tatitra izay ho atao an'ny vahoaka, tsy any solombavam-bahoaka fotsiny akory fa ny vahoaka tokony manana zo hieny hoe inona le transparence zany ao anatin'ilay zavatra izay atao hoe misy mangarahara hoe vahoaka nampanantenanareo hoe ho asiako télévision isaky ny fokotany mialatsiny fa tsy vitako le izy noho ny antony zao. Nampanantena hoe anao an'izao tsy vita le izy noho ny antony zao. Na hoe tena tsy mety le izy fa mbola tsy vonona amin'izany tsika na tsy ampy vola na tsy haiko. Zao misy ny siady any amin'ny antenimieram-pirenena izay tokony anaovana fanatsarana eny amin'ny commune. Fa maninona ny député no mitazona ny volan'ny commune. Zay zany ny ohatrany hoe tsy azoko tsara ny antony nanaovana an'izay fanapahan-kevitra izay. Fa dia eo zany le izy misy ny
député sasany zay tonga any amin'le commune hoe tsy mitovy fireikevitra aminy le maire ao anatin'le commune dia tsy mahazo le anjara volany amin'le siady. Misy zany zavatra zany a ary nisy mairanay mihitsy no menimena taty aminay hoe le député aty aminay ozy izy tsy mety manome anjara vola aminay ary fa niteny mihitsy izy hoe aza manantena vola aty amiko ianao satria tsy mitovy ny firenena fireikevitra. politika. Anisan'ny mbola sakana be dia be amin'ny fampandrosoana ny fotony ny mahakasika an'izay 15 minitra eo sisa raha be indrindra 10 minitra mahery kely no ananantsika maranana ny fandaharana ndao hiverenantsika ny mahakasika ny boky mena sy ny 15 taonany a. Isy ny famelabelarana izay ho ataonareo eo anivon'ny antoko ampahafantarana andreo zava-dehibe ao anatin'izany boky mena izany a, ary ny tany sainao teo moa hoe misy teboka vitsivitsy izay tena hifantohana manokana ao anatin'le izy, ary ao anatin'izay ny mahakasika ny décentralisation na ny fitsinjaram-pahefana. Raha hiverenantsika dia anisan'ny zavatra voalohany notenenin'ny filoham-panjakana ankehitriny ihany koa io hoe famerenana ny décentralisation nambarany moa tamin'izay fotoana izay hoe très poussé. Tsy fantatritsika loatra hatreto aloha le tena tiana ho apetraka ao anatin'izay le hoe fampiarana fitsinjaram-pahefana tena hoe hatrany fotin'izay a, fa raha ho an'ny eo anivon'ny antoko harema manokana sy ny boky mena no resantsika izay efa 15 taona ohatra ny ahoana no tokony hoendrika hipetrahan'izay décentralisation izay a raha tiantsika nisy ny fampandrosoana tena hoe miainga eny fotony. Ny any antoko harema moa zany dia izay le niteneko anareo misy volavolana lalam-panorenana izay miainga amin'le lalam-panorenan'ny province autonome tamin'ny fotoan'androny fa nasiana zany ny zavatra ohatrany hoe actualisation kely araka ny zavatra izay niainana tao anatin'ny 20 taona lasa izay dia tsy maintsy ao anatin'izay no hijerevana azy. Ny décentralisation zany a tsy maintsy ifampijerevana satria raha ohatra ka miresaka province autonome antsika misy ny faritany sasany mety ho osa raha jerena par rapport amin'ny sasany dia eo zany no mila ny régulation avy aty amin'ny état central zany hoe allo mba misy fandraisana anjara ohatra hoe ny anankiray mahazo 100 ny anankiray mahazo 50 ny anankiray 20 fotsiny ny azy a dia mba hijerevana maromaro firaisana mba ampitovitovy ny fivoarany. Dia ao anatin'izay zany ny zavatra izay mijerena dia ao anatin'izay koa moa zany ny fanajana ny maizy azy ny tsirairay avy fa matetika moa zany budgétaire moa zany ny hijerevana an'le décentralisation fa misy koa ny décentralisation au niveau identitaire. Le identité an'le olona mihitsy a ny tokony hipetraka ary tokony hajaina ao anatin'ny zavatra. Ary rehefa miresaka an'izy io tena lalina be satria na hatrany amin'ny resaka hoe fampianarana ary hatrany fotony mihitsy a dia tafiditra ao daholo izay hoe fijerena ny maizy ny tsirairay izay. Mbola lava be mora izay no resantsika tao anatin'ny fandaharana fa efa tena ataontsika hoe mamaraparantsika amin'izao fotoana izao a. Inona ny afatra tiany avy eo anivon'ny antoko harema ho ampitaina ho an'ny rehetra ho atombokantsika amin'ny tanora aloha amin'izao fanamariana ireo ny 15 taona ny boky mena izao a sy ny fahanamariana ny 15 taona ny antoko amin'ny taona ho avy tompoko miantefa manokana ny amin'ireo tanora. Ny tanora ny ho avin'ny Madagasikara ho anay zao mety ny ho avinay mety ho fijerenao anatina rétroviseur efa mba zokonjokony efa manomboka bebe volo fotsy ihany fa ireo tanora ireo zany a mila ho fanina ary mila ho manina ny fidirany amin'ny sehatry ny asa. Maro amin'izy ireo moa zany no menimenina hoe fahoana zay rehefa mitady asa vita ny fianarana any amin'ny université dia 5 ans d'expérience ny angatahana aminy. Misy fampiofanana tokony hipetraka ary misy fiara-miasa tokony hapetraka eo amin'ny tanora, ny fanjakana sy ny orinasa hanomezana ny fiofanana andreo ankizy ireo. Misy ny ankizy manao boky any amin'ny université dia aiza zao ireo boky ireo nanao izy fikarohana tsara le hevitra misy ve ny application lasa ohatrany hoe lanin'ny koroka any amin'ny bibliotèque any ny zavatra izay natao. Mila mirindra
ny zavatra misy amin'ny olona intellectuel ny mpandraraha sy ny mpanao politika. Mila rindra reo satria zareo tsara ny firenena zay nametraka ambony zavatra ny fikarohana de ohatrany lasa tafita aingana de aingana. Ka ao anatin'izay moa zany miteny amin'ireo tanora reo mila karakaraina reo tanora reo mila mena traikefa, mena formation. Misy moa zany misy ny tanora de misy ny tanora. Misy ny tanora ataontsika hoe mpianatra ny amin'ny université, fa misy ny tanora tsy navita fianarana noho ny antony maro samihafa. Ka reo tanora tsy navita fianarana reo omeo formation amina asa. Ohatra hoe tsy haiko inona ny tiany atao, te hanao mécanicien izy ampianaro izy manao kojakoja raika zaka automobile, te hanao tsy haiko peintre au bâtiment ampianaro izy mandoko te hanao any ampanao trano inona sy inona avy tokony apetraka reo zavatra reo mba hahafana miala amin'ny le tsy fananan-kasa. Misy koa ny anankiray le hoe aleo iverina Andoharano andeha iverina amin'ny fambolena satria iza moa ny olona eto ambony tany ka tsy misakafo. Zareo astronaute any amin'ny any angambany hoe pile no hoaniny de mahavoky azy, fa efa misy ny olombelona tsy hisy angambany ao anatin'ny taonjato maromaro ny olombelona zay tsy hinana. Ka ny sakafo ny mpamboly ny tantsaha tokony jerena manokana mihitsiny satria reo koa 5 isan-jaton'ny malagasy ary ao anatin'izay reo no tokony amelona antsika eto Madagasikara. Zay ny ataontsika hoe miantefany amin'ny tanora ho faranantsika izy rehefa avy eo amin'ny mpisehatra politika, fa mialohan'izay aloha dia ny hafatra indray kosa miantefa makany amin'ireo mpitondra fanjakana ankehitriny eo anivon'ny fiadian'ny Repoblika Fanavaozana moa zany mpitondra amin'ny ankapobeny. Enoy ny vahoaka, enoy ny malagasy, enoy ny mpanao politika, enoy ny rehetra aza mio ny feon-dakilo sy tokana. Fa iny feon-dakilo sy tokana iny indraindray mamitaka ary ao anatin'izay no efarana ohatrany hoe lasa miditra ao anatin'ny rindrina. Zay efa nisy teo aloha hitantsika moa ny vokany amarana antsika azy ary tokoa 10 taona ny Bokomena, 10 taona ny Antoko Arema ihany koa afatra miantefa makany amin'ireo mpanao politika sy mpisehatra amin'ny politika amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena. Mila diovina ny fanaovana politika eto Madagasikara. Mila hatsaraina, averina ny asany politika fa tsy ho lasa ohatrany hoe teny ratsy ny teny hoe politika. Lasa manahirana zany ary mila mifanakalo hevitra matetitetika mifampiresaka ary mifampidinika ohatran'ny nataonay tamin'ny herinandro lasa teo mba hijerena ny maromaro sy iraisana satria araka ny fiteniko foana tanindrazana iombonana izy ity ka itsika ihany no afaka manarina, itsika ihany no afaka manatsara azy. Ny fandaharam-potoana angamba tokony averintsika kely mahakasika an'ilay fanamarihana ny 10 taona ny Bokomena izay ho ataonareo Antoko Arema amin'ny Alahady izao. Amin'ny Lahady faha 20 ny volana Desambra zao zany no ho ataony fankalazana fa 10 taona ny Bokomena izay ho ankalazany amin'ny foibeny Antoko Arema. Dia amin'ny taona ho avy moa zany 10 taona ny Antoko Arema izay ho ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika ihany koa ary mbola tsy fantatra ny toerana anaovana azy. Iza no mety afaka manatrika ny olona amin'ny Alahady ho avy izao io? Ny Antoko Arema. Antoko Arema rehetra zany ho avy amin'io. Izay no amarana antsika ny fiarahana tamin'ity alina ity ankasitrahana indrindra tompoko ianareo teo anivon'ny Antoko Arema tamin'ny alalan'ny Ramatoa Nikratsiraka sekretera nasionaliny nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana aleo resaninao sehatra teto amin'ireo kor Madagasikara indray tamin'izao alina izao. Dia ankasitrahana ihany koa isika rehetra izay nanaraka ny fandaharana teto amin'ny fahitalavitra ireo kor Madagasikara tato anatin'ny aleo resananao sehatra tamin'ity alina sabotsy faha 20 ny volana Desambra 2024 ity. Iverenantsika kely fa dia ny mahakasika ny Bokomena
ny mifandray amin'ny fiainam-pirenena sy ny politika amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena no noentintsika tao anatin'izay ora iray latsaka minitra vitsikely tato anatin'ny fandaharana izay dia mametraka ny veloma mandra-pitafy izay ho amin'ny manaraka indray aza tonoina fa misokatra ho an'ny rehetra ny fandaharana leo resahana nao sehatra aza misalasala manantona na manontany ny record Madagasikara raha toa ka te hitondra faneho-kevitra na aneho hevitra na izara hevitra atao anatin'ny fandaharana ianao. Ankasitrany ianao tompoko niaraka taminay. Mankasitraka nandray misaotra anareo, misaotra ny mpijery izay nanaraka hatramin'ny farany. Mandra-piresaka mandra-pitafa. Zay indrindra. Mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray ato amin'ny fandaharana aleo resahana anao sehatra. Veloma tompoko.